avaka isika fandrina androna mareny feon'ny tenin'Andriamanitra dia no fanahy masina fananana tokoa tonga mamanganay mitondra ny teninao ary mampiteny mpanomponao ka zay mandre ny teninao dia ho velona hiala tokoa izy avy amin'ny fahafatesan'ny fasana noho ny tsy fahalalana sy ny tsy fahitana ny voninahitra dia ampidironao amin'ny fanjakan'ny fahazavanao dia ny fiainan'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra mba handova fiainana tokoa dia fiainana mandrakizay amin'ny alalanao Jesosy tomponay fa renay ny teninao ny afatra nampitondrenao mpanomponao zay mitaona anay tokoa tsy avy fa Andriamanitra tsy mahafoy ny olony ary mbola tia hamelona azy hanavao ny fiainany hanasitrana tanteraka ho fiaretina ratram-piainana maro samihafa ary indrindra ampahiratra ny maso-jamba mba hahita ny voninahitra ao izy ary hanorotorony fo mba afaka handray ny tenin'Andriamanitra dia ho tontany lonaka tokoa izany zay tondrahanao matetika dia felomin'ny tenin'Andriamanitra ary mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra mbola mitenena ry tompo araka ny fombanao fa miain'ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy tianay amen. Ny tenin'Andriamanitra zay mbola ho raisintsika dia araka ny voasoratra mifilazany tsara ny Jaona ao amin'ny toko fahaenina izany ka ho raisintsika ny andin'ny fahatelopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tompo dia ho ireo tamin'ny inona ary ny famantarana ataonao mba ho hitanay ka inonay ianao inona moa no asa ataonao niaratantsika ny inana ny mana tany anefitra araka ny voasoratra hoe mofo avy tany an-danitra no nomeny azy ho hohaniny dia ho Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa tsy Mosesy nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra fa ny raiko no manome anareo ny tena mofo avy any an-danitra fa ny mofon'Andriamanitra dia ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao ary hoe tamin'ny tompo omeo anay mandrakariva izany mofo izany hoy Jesosy taminy izaho ny mofonaina izay manatinatsy mba honoana ary izay minoahy tsy mba angetaeta intsony fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ihany ianareo nefa tsy mino amen. Hano raiso ny mofon'Andriamanitra ho antsika satria Andriamanitra dia naharo zao rehetra zao ho amin'ny fiainana fa tsy ho amin'ny fahafatesana dia miah zay nohariny izy mba hatomombana ny fiainantsika olombelona ary ahasambatra antsika araka ny teny fantatritsika loatra hoe ny hevitra zay everako nareo dia tsy nahatonga loza fa fiadanana dia fiainana amin'ny fahafenona izany tsy misy aloka tsy misy pentina tsy misy romoromo fa fiadanana tanteraka dia fahasambarana ho isika dia omeny zay rehetra ilaitsika mba hivelomantsika na velona antsika araka ny teny Jesosy hoe satria velona ho dia velona koa ianareo dia hatramin'ny ainy manontolo dia nomeny dia hoy Paoly manambara izany fa izy ihany ny tompo ihany ho izy mame zao rehetra zao aina sy fofonaina ary ny zavatra rehetra izy ny tompo no hivelomantsika na mahavelona antsika koa sientseatsika ary iainantsika araka ny nataon'ny mpanao tononkera mpanao salamo dia aminao hoe faterany isika raha manondro amin'ny salamo fafito ambin'ny folo izy ka Andriamanitra tokoa no tompony iaina dia tsy mamela zay nohariny ho levona izy na ho fatifaty foana izy na ho simba na ho ravo tsy zakan'Andriamanitra satria tsara indrindra na hariny izao rehetra izao dia hitarafany indrindra ny voninahitra sy mandriamanitra azy izany dia fahavelomana mandrakizay no efa nikendreny satria zay azy tokoa omeny ary zay nikasainy ho antsika taranaky ny olombelona zay indrisy avo tao amin'ny sahidena tamin'ny fandrika na afaka-panahy zay nataony devoly taminy mba handa tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra mba avelona antsika indray dia nomena antsika tokoa Jesosy Kristy zanany zay mitondra ny fahafatesantsika teo amin'ny fiaretany teo amin'ny tenany ka raha mitsangana izy dia mba hanangana antsika indray mitondra fiainana ary fiainana mandrakizay planina ambony sady lehibe zany man'Andriamanitra hananganana antsika izany ray avy amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ary tena fiainana dia izany ny tenenan'i Jesosy amin'ity andro ity raha tondrona ny 5:telopolo aonao izy eo izaho izy no mofonaina izay manatona ahy tsy mba honoana ary zay mino ahy tsy mba angetaeta
intsona izy. Fomba ahoana no raisantsika zany amin'ny finoana ary zay ny fikendrain'Andriamanitra amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia ninotsika zay ny rano antsika fa amin'ny finoana ny tao amin'ny tenin'Andriamanitra antsika ho famonjena antsika. Fa ny soratra masina zay mino mizanaka manana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7:4 izany. Andriamanitra tokoa nahary zao rehetra zao ary nahary zao rehetra zao ho amin'ny fiainana mba ho velony zany. Da hoe ny fanambarany Jaona apôstôly Jaona toko 1 tamin'ny voalohany izy niteny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy naharinana zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy misy naharinana zao zavatra ary izao na dia iray azy. Dia toy izy hoe izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Jaona toko 1:4 milaza zany fa ty tenin'Andriamanitra ty dia fiainana izy. Ny teny dia fiainana ary Andriamanitra dia fiainana ary fiainana tena mahery izy ka avy amin'ny tsy misy ny tenenany hoe misy, avy amin'ny aizina ny tenenany hoe misy mazava. Misy matsy misalasala ihany hoe ino mahatonga antsika ihany ty tenin'Andriamanitra ty ary mazoto. Fiainana io tenin'Andriamanitra io, ny tsy mahalala azy mieritreritra hoe anganonganongamby izy any fotoana very. Fa rehefa nanandrana ny tenin'Andriamanitra araka ny tononkera tao hoe efa tonga ty izao ny teny fiainana andramoka zaho dia ho hitanao fa tsara izy ary tsara indrindra izy. Dia milaza zany tenin'Andriamanitra zany tokoa fa mijaona zany Andriamanitra no tompon'izao rehetra zao ary tompon'ny fiainana izy ary izy no hany afaka manome zay ilain'ny olona sy miantoka ny fahaveloman'ny olona. Zavatra lehibe zany narindra n'izao rehetra izao ka rehefa mikorotana io fahasimbana faharavana ary fahafatesana nge ny vokany. Zao hitatsika zao izy korotana ny toetrandro, korotana ny eo amin'ny tany simba izy na dia neto amintsika ihany azy dorana ny ala dia iny fa mitambotsitra le atao hoe fifandanjany ny tontolo mpiainana, équilibre écologique zafady. Zay izy io satria noravantsika ny sombantsika lay planina efa narafitr'Andriamanitra mba hivelomana ka raha vo izay ny tohitohina voa ny fiainan'ny olombelona. Arak'izany satria izy no tompony dia tsy misy nisy zany izy afaka hiteny fa nahary ny tenany izy. Tsy hafahafabe zany hoe za nahary ny tenako dia tonga eto ambony zao tany zao zanatry zany misy ny mpahary ary ny akehitsika dia ny soazan'ny tenin'Andriamanitra hoe vahiny sy mpivahiny any sika amin'ity tany fantalovany ity. Tsy misy afaka hitompo teny fantatra fa afaka mametra tahaka an'izany koa ny hahelan'ny na halavan'ny fotoana zay hivelomany eto amin'ity tany ity. Aonao i Paul manoratra ho an'ny Timoty fa tsy nitondrana inona ho amin'izao tontolo zao isika ho izy sady hita fa tsy ahatondra na inona rehefa miala. Marina loatra zany nampindramina isika olona omeny isika ka raha tiako raha tianao no velona dia mahaiza mandray eny mandrombaka araka ny tenin'ny tompo hoe rombahina ho izy ny fanjakan'ny lanitra, fanjakan'ny fiainana io rombahina io satria maro loatra ny zavatra mangeja sy mamatotra ny olona asa maty any anaty horohorotahotra manodidina aiza ny ainana amin'izany rombay sy ny fanjakan'Andriamanitra. Araka zany zay mety ho ananan'ny olona na vola arena na tonininy zany na koa ny hery fitanjany na niezaka mety ataony no ahazona ny aina ary ela velona azy. Fa inona mahazona ny aina, inona no mahavelona ary inona no aharetana ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Dia araka ny tenin'ny Jaona apôstôly hoe zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Azo antoka izany feno ny fiadananao rehefa amin'ny tenin'Andriamanitra no anorenanao ny fiainanao ary ivelomanao ny tenin'Andriamanitra dia le teny fiainana mandrakizay tokoa no mahamelona anao. Noho izany dia hoe ny tompo aza miasa azo ny hanina mety ho levina fa ny hanina zay maharitra ho fiainana mandrakizay. Rehefa nalain'ny devoly fanahy izy fantatsika ompirakan tsara matotoko faefatra sy amin'aran'izany hita ny fanoana ny tompo dia aonao izy tenendro avaty reo tonga mofo dia aona navaliny Jesosy voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no veloman'ny olona fa ny teny rehetra zay aloko ny vavan'Andriamanitra. Hanina maharitra ho fiainana mandrakizay ny tenin'Andriamanitra, teny fiainana
ary miaraka amin'io amin'izay mandray no tenin'Andriamanitra io ka vonany andeha araky ny tenin'Andriamanitra zay le hoe manohy ny sitrapon'Andriamanitra dia ho velona tokoa izy miaina an' Jesosy indrindra izany tamin'ny fotoana zay niaona sy nresany tamin'ity vehivavy Samaritana araky voasoratra amin'ny Jana toko fahaefatra fantatsika loatra aonao izy fa tonga ny mpianatra hoe raby eo minany ianao dia andasy aloha izy satria misy fanompona tia ny tanterahany dia ny famonjena ny fanany vehivavy io lasa vavolombelona izy rehefa avy eo nitarika ny namany aonao mitenin'i Jesosy amin'ny Jana toko fahaefatra andiny fahaefatra amin'ny telopolo mihaniko izy dia manao ny sitrapony zay naniraka zay zava-dehibe zany dia ny sitrapon'Andriamanitra zany zay naresy lahatra any Paoly nitenenany hoe aoka avaozonareo zy amin'ny fanahy sainareo mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia zay tsara sady ankasitrahana no maro Romana toko faharoa ambin'ny folo andin'ny faharoa tapany faharoa zany arak'izay satria ho amin'ny fiainana narin'Andriamanitra antsika dia mbo manao miezaka zay azony ataon'ny olona havelona azy inona no ezaka ataon'ny olona indrindra amin'ny sainy dia tsorony izy dia ny hoe hahafeh ny aina sy ny fahavelomana dia miezaka ireo mpanao fikaroana na andrana ara-pikaroana indrindra amin'seho zany eo misetry ny atao hoe sianseny momba ny ainy zany biolojia zany dia ataoko hoe ezaka biolojika raha azo lazaina dia hatramin'ny hoe mamorona aina reny resaka hoe clonage sy ny sirseny amelona ny olona ary indrindra pahateza azy raha azo atao nge dia hoe verina tsisy hofaty raha azo atao dia mamaky testamenta taloha anao ka ny sasany 570 taona Rinoa efa 700 taona mahery zany rehetra izany iny dia hoe ezaka biolojika ry zay mbazantsika azy roa mitendrena amin'io dia ny hoe ny fikirakirana ro fotom-piarina patrimoine génétique ny olombelona zany hatramin'ny fototrany dia efa manana mahizy azy ka mahatonga dia hevitra be ty resaka hoe fikirakirana reny lazaina hoe gène reny dia mo firavyfiaritra hoe fotom-piarina izy aloha na sela-piarina cellule biologique zany fa misy hoe fikirakirana le lazaina hoe manipulation génétique zay midika hoe zao sy toy izao ny karazana olona tiako arina tiako hoavy zany na ohatra lahy izy na vavy tiako zany tiako ny volokodiny na mainty izy na fotsy raha zareo tandrefany zao indrindrandrindra mahafotsy azy izy nge tsy ritratsika rehefa hoe hay nareo tsy mila mitanin'andro be akory dia efa mahafinaritra ny ody zareo bronzé ozy izy dia fomba ahoana mahatonga ny fotosototra ho bronzé nefa tsy mampiasa crème na mitanin'andro zany ny karazany atao ary ny tena zava-doza amin'ity resaka hoe fikirakirana ny fototra amin'ny hain'ity ara-piariny zany dia ny fikendrenanao olona manan-tsaina be manan-kery be zany hoe karazana taranaka hafa sy manokana mihitsy zany ambony no ny ambony rehetra mahery no ny ambony rehetra lazaina hoe espèce biolojika io dia tahaka ny ezaka nataon'ny Hitler raha izy nanindraindra dia lazainy hoe fambonin'ny zareo allemand zany midina avy amin'ny atao hoe race arienne tsy voazongo izy zany tsara ho fantatritsika zany fa manao siansa kely azafady ny fikendrena faharoa dia ny fikirakarana ny sakafo dia misy ny ezaka hamokatra sakafo zay mahasolo arak'izay azo atao ny sakafo voajanahary na vitananahary inona ny vokarina dia ireo vokatra simika zany any hoe sakafo simika dia ny dokam-barotra ataony ao anatin'indry dia tsotra fotsiny ihany ao anatin'ny vokatra ray ny hoe produit azafady zay natao zany dia ao no ahitanao ny karazana otrikaina sy vitamina maromaro farafakeliny zay lazainy fa mahasolo hena mahasolo legioma mahasolo voankazo samihafa zay manahirana anao no dia andany fotoana hividy azy aza sy ny fotoana hinanana azy ny fotoana handevonana azy ka mampime zany nefa zany mihitsy ny tena fikendrena ary ny tompony amin'izy ity ozy izy dia zao tsy mahabe lanjanao foana izy io tena rehefa ngezangeza zany anao dia azo matahotra fa io fotsiny hoaninao tsy tompony anao ndray mitelona dia voky ny olona mavitika izy mahazo aina izy satria mahazo mianina sahaza azy izy fikendrena koa zany misy nefa ny tena hoe fototr'ireo fikendrenireo izika hoe ny amorona olony zany hitantana ny mahizy avy zany hitantana koa ny ara-tsakafo ny fototra zay kendrenireo dia telo lehibe tsara ho fantatra izy voalohany dia ny ara-piremana inony zany dia ny fitatiavam-bola sy ny filankareny zany atao zay azona vola ka io antony io mahatonga le ady mpifaninanana amin'ny andaniny ray le atao hoe ny industrie zany zay mpamokatra fanafody simika na industrie pharmacochimique
mifaninana amin'ny fitsaboana hafa ataontsika hoe akaiky koa ny zavaboary dia mifaninana izy am'lay atao amin'ny teny frantsay hoe pharmacopée reny le hoe resaka plante médicinale ho izy na ravina sy ny sisa zay mahasitrana tsika aloha tsy hiteny am'le hoe afangarony sasany amin'ny devoly antsika tsy manao an'izany iny anankiray ary miaraka amin'izay koa faninana izy ny amin'ny siansa momba ny fikirakirana ny hay-tsakafo na hay finanana le atao hoe diététique zany raha fanafody rehetra rehetra eo za tsy laza hoe tsy ilaina tsy a fa lafitra ao ambany zany reny zavatra teny ary io tahaka ny amin'ny teknôlôjia ihany dia fironona izy anio dia fantatrao fa afaka 2 taona 5 taona farafaeliny dia fa tokony isy olo izy zay mahatonga indray dia ajana indray fanafody zao fa hitanareo zay satria ampandehanana le industrie chimique zany miantony fototra faharoa dia ny fandokafana indrindrandrindra ny sarotsarom-piainana ary eo miditra le hoe fanatotoloana fa ny indraindraina ny aitraitra sy ny reka samy hafany amin'izao fiainana zao mba hanetsika filana io na andranitra foana ny sitrapon'ny olona io zany hoe tonga azy tsy totika amin'Andriamanitra ary tsy hitady lay tena fototra amin'ny fiainana atotololo ny fomba n'izao tontolo zao ary miaraka amin'izany dia ny fampianarana sandoka rehetra zay mahavery ny olona dia io na tonga ny jaona apôstôly ananatra any amin'ny jaona voalohany toko faharoa ndiny fa 5:20 ka hatramin'ny 9:10 ahoana ny fananarana nataony amin'ny zanany ara-panahy aza tia zao tontolo zao izy na zay zavatra eo amin'izao tontolo zao raha misy olona tia zao tontolo zao dia tsy ao anatiny ny fitiavana an'Andriamanitra indray zany izy fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo zao dia ny filan'ny nofo filan'ny maso ny reka momba zao fiainana zao avy amin'izy izy avy amin'Andriamanitra ve avy amin'izao tontolo zao ihany izy izy dia mampatsiahy izy eto tandremo zao variana fa mandalo izao fiainana izao sy ny filana fa zay manao sitrapon'Andriamanitra tokoa no maharitra mandrakizay dia rankizy hoy satria zanany malalo reo zao mora farany ary tahaka ny farenareo fa hoavy ny antikristy manohitra ny kristy zany io Jesosy sady maro no antikristy efa tonga sady zany no afantaratsika fi zao mora farany misy sandoka ny tena filazantsara ny famonjena amin'ny filazantsara sandoka ny piratazy angery io filazazy tsy voakehitriny fanaovana hosoka ny antony na fototra fahatelo ny ambikendrena amin'ity hoe fezan'ny olona ny fahavelomasinaina ny tena fototra dia tsy ny fanoherana ilay pahary azy fanoherana an'Andriamanitra dia fiheverana fa mahay tahaka an'Andriamanitra eny mihoatra n'Andriamanitra izy kanefa ny tena dikan'io dia zao fanolena an'Andriamanitra amin'ny fiambona fa vitan'ny olona zay zavatra rehetra vitan'Andriamanitra ary indrindrandrindra ny mahary ny aina sy mamelona azy ary mahela velona azy dia hoy ny ten'Andriamanitra mananatra ny amin'izany teransika hoy Paoly amin'ny asany apôstôly toko 7:20 ary satria teraka Andriamanitra isika dia tsy mety raha ny fomba an'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratry ny fahaizana matsain'ny olombelona zany hoe amboarina tefitefena ny 9:20 io dia inany raisin'ny olona mbo manao Andriamanitra kely ny tenany izy dia ataony toy modely fakana tahaka zany dia modely osiko itsika teo tsy izy fa fitaka mba hanliana ny tena modely tena izy sy ny fanajana azy dia Andriamanitra pahary zany dia i Paoly amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko voalohany na dia nahalala an'Andriamanitra azy ho izy ny olona dia tsy mba nankalaza azy toy izay mendrika ho an'Andriamanitra na ny saotra azy fa tonga zava-po misy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fondonto dia nandoka tena ho endry izy ka tonga adala ko ny voninahitry'Andriamanitra tsy mety loha dia ny soloa ny zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loha sy ny vorona sy ny biby manana tongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka dikan'io dia manao sampy izy dia ino no avalin'Andriamanitra azy zany ohatra izy nanoloran'Andriamanitra azy tamin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalitoana dia ny fahanalany voninahitra tamin'ny tena ny avy rehefa tsy nahaina me voninahitra n'Andriamanitra dia miala tafy fa tsy hay solokina ny voninahitr'Andriamanitra ary ny famarinan'Andriamanitra Paoly dia ny solony lainga ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy ny mpanao zay isaorana mandrakizay amenina dia nampino hoe matanjaka be le teny za no nanoloran'Andriamanitra azy ho amin'ny filan-dratsy mahamoafady na mahavoafady fa ny vehivavy tao aminy nanova ny fanaony ho amin'izay tsy fanao ilazainareo azafady hoe lesbienne tahaka izany koa ny lehilahy fa namela ny fanao amin'ny vehivavy izy tsy mahamay tamin'ny fampilansa amin'ny lehilahy sodomisme ny fanao izay mahamenatra dia nandray tao amin'ny tenany ny valina izay tokony ho azy noho ny fivoliany ary araka ny nanova ny fahalalana marina n'Andriamanitra ho tsy mendrika ho tanana
zany hoe tsy mendrika anao katoaviny zany ten'andriamanitra dia arak'izany kosa nanor'andriamanitra azy ho amin'ny fiainana tsy mahamendrika anao zay zavatra tsy tokony hatao. Dia mianaka zany amin'ny andro ankehitriny eto amin'ny firenentsika aza zay tena hoe fady amintsika zany hoe mampifangaro fomba. Satria amin'ny marary ny olona rehefa manalavitra an'andriamanitra ary manilika azy miana ny lalan'andriamanitra dia araka zay elan'izay. Fa dia hoy ny ten'andriamanitra hoe zay mamafy amin'ny nofo dia mijinja fahasombana avy amin'ny nofo izy. Fa zay mamafy amin'ny fanahy ho an'andriamanitra zany sy araka ny sepon'andriamanitra mijinja fiainana mandrakizay. Inona arak'izany misakana zay tsy azon'ny olona tokoa ny fiainana. Voalohany aloha dia fototra mahitsy azy dia ny fomba zany mamitaka mihoatrin'ny zavatra rehetra. Tsy misy fahamarinanao aminy dia jamba manoloana ny fahazavan'ny fahamarinan'andriamanitra zay tonga eo aminy. Sady tsy tia fahamarinana koa e famonjena. Raha amin'ny andro ankehitriny io vitsy nge mitakatsika zao tsy nge sambatra mbola liana amin'ny teny fahamarinana. Fa raha iteny fahamarinana no amparanao amin'ny olona zay tsy apoipoizinao voatorabafy ianao na zavatra tahaka an'izany. Tsy tia fahamarinana hany ka tsy mahagaga raha fandavana no asetriny ny fahamarinan'andriamanitra. Zao ny tompo mamangy atsika amin'ny alanany fitorianany tenin'andriamanitra mazava sambatra atsika mandray. Fa mangidihidy sofina kosa ny olona mandeha araky ny filany. Dia avady ny fahamarinana manao ny marina ho tsy marina no meloka izy ary meloka ho marina. Ary ambony zany dia ampiny fanamarina tena. Ny dikan'izany dia tsotra dia hoe mampandainga ny tenin'andriamanitra izy. Raha milasika ho jaona fa hoe tsy manana ota dia mampandainga an'andriamanitra. Fa sambatra kosa zay mieky fa na mieky ny fahotantsika sika dia atosy marina izy ka mamela ny fahazoantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra zavatra lehibe zany. Dia marina tokoa ho amin'ireo olona mpanohitra ny fahamarinana indreo ny teny Stefana tamin'ny fotoana zay nanenjehana namatorana azy dia nitorana azy vato. No izy nitoroan'ny fahamarinana dia nifilazany saran'andriamanitra. Da ao anao misy Stefana nasan'ny apôstôly Loïc toko fafito. Ry olona mahafiatoka ho izy sady tsy voaforafo sy sofina. Ianareo manohitra ny fanahy masina mandrakariva tahaka nataon'ny razanareo ihany nataonareo koa. Ay moa le razany efa tahaka zay. Eny to iza ny mpaminany ozy izy zay tsy nenjehin'ny razanareo. Eny novonony aza zay naminany fiavian'ilay marina dia Jesosy zany. Ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo dia olona zay nahazo ny lalàna tamin'ny andaharana anjely azy nefa tsy nankato azy. Ndiny faraiky amin'ny dimapolo ka tamin'ny fahatelo amin'ny dimapolo asy apôstôly toko fafito zany. Manaraka zany dia misy ny fomba asehon'ny tsy finoana eto amin'ity teksta ity. Tsy mino ny olona na dia mahita azy eto an' Jesosy dia mbola tsy mino. Ina ny antony dia hoe mifafoizan'ny sainy tokoa kanefa ny fony ny tena donto mafy tsy afaka mandray ny fanomezan'andriamanitra. Ary zay tokony hampieritreritra atsika mandrakariva. Andriamanitra atsika ny ten'andriamanitra marina koa dia fitiavana izy. Ka amin'izay fo manaiky ho tiavin'andriamanitra ary vonina koa mba hitian'andriamanitra na ny tenin'andriamanitra sy ny asany dia misokatra ny fon'andriamanitra. Fa amin'izay manana fo hafa dia tsy misy hevitra araka le teny Paoly hoan'ny Timoty hoe raha mandahy sika dia izy koa mandahantsika. Tsy misy hevitra fa mikatona tanteraka amin'ny varavaran'ny lanitra ho an'ny fotsimina. Ina ny fisehon zany tsy finoana zany amin'ny texte zay vakitsika. Voalohany dia ny saikana an' Jesosy. Aiza zay mampaminany anao voasoratra amin'ny andiny fatelopolo eto hoe reo taminy da mitompo zany. Inona ary no famantarana nataonao izy mba ho hitanay ka inona ianao. Inona moa no asa ataonao. Satria ny fanaovana famantarana no marika ny maha mpaminany. Zay le hoe mahery amin'ny teny sy amin'ny asa. Tsara ho fantaritsika zay. Faharoa sehon'ny tsy finoana koa dia ny fampifaninanana an' Jesosy amin'ny Mosesy. Dia hoe io ave lehibe na mahay no Mosesy satria Mosesy moa no nahazona ny lalàna. Didy folo zany. Dia toy ny hoe mahay mankatohiry izy any Mosesy. Zany hoe ny tena tantara zanak'Israely firy zay. Fantatra araka ny tantara fa monona tamin'ny Mosesy arona mandrakariva. Indrindra Mosesy moa satria mitondra ny afatr'Andriamanitra. Ary dia nitrongo tamin'Andriamanitra dia tahaka nanovany ombola kely volamena. Dia io nataony Andriamanitra hoe ianao nanafaka anay tamin'ny tanan'ny Farao sy ny fanadevozana tany Egypta. Sarotra izany. Ary nataon'ny tompo aminy dia tsotra alinkako izy hoe paty firenena ratsy. Exodus toko faharoa amby telopolo ambiny folo sy manaraka zany. Dia ino nataon'ny Mosesy voatery izy nifona ho an'ny zanak'Israely mba tsy handragiana ny tompo azy.
dia io ny andiny faraika amin'ny telopolo hoe nrazatsika nihinana ny manatany anefitra araka mboasolatra hoe mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hoanina ary mosesy no papita izay zany dia anao ve dia mahaino izany raharage rehefa tsy mahafantatra ny tompony olona dia tena hoe miteniteny foana ny fomba fahatelo ve isehony ny tsifonony olona dia izy manetsy tadiny manampina ny sofiny amin'ny tenin'Andriamanitra ao izy Jesosy amin'ny andiny fena amin'ny telopolo fa efa nalazaiko taminareo izy fa nahita ihany nareo kanefa tsy mino zany hoe tsy afaka mandray ary tsy mety mino zay ny tena zava-doza tsy mety mino ina moa ny dikan'izany de mahatoky mandray eo zay fa ny tena mazava-doza ny tsifonony dia zao mampitovy ny tenany amin'izy ale olona amin'Andriamanitra dia hoe tovy lenta ihany tsika ka marina fa mahazo ny safidy kanefa le toy ny manahirana inona ny dikan'izany zay misy atao batisa zay le toy ny voalohany ary le anankiray zay tsy mety mino velona ka tanteraka eto amin'ty hoe rehefa tsy te ino ny olona tsy te hibebaka ny olona dia vao mainka koa amafisin'Andriamanitra ny fony io le manahirana ny amin'izy ity aona ny teny Jesosy maka ny Isaia toko fahenina ny fahasivy sy dimy any matotoko fahatelo ambin'ny folo zany andre manakarivo ihany nareo fa tsy afantatra izy jery manakarivo ihany nareo fa tsy ahita fa efa dala ny fony zao olona izao asy zay sisa ny afarany tsy hoe ny oloko efa lalidalovana ny sofiny efa nakempo ny masony fa ndrao ahita ny masony dia sy andre ny sofiny ka alala ny fony dia bebaka izy ka sitranazy ihany tsy hoe Andriamanitra no tsy tia nasitrana tsy hoe Andriamanitra no tsy tia mela heloka fa ny olona tsy te hibebaka tsy te hiaika izy mety fahamarinany fahatsokevitra indrindrandrindra amfandavana an'Andriamanitra soa amin'izay niabiazan'ny olona tokoa ny hoan'ny fahasoavan'Andriamanitra dia Andriamanitra tsy namaro fandringanana fa nantamin'ny andro Noa fa mbola miala ninona dia nandefa an Jesosy ho fanomezana mba hananako hanananao fiainana tonga ny zanak'ondron'Andriamanitra ny tenany tokoa no medy eo ny fanambarana zay nataon'ny tompo zany vavado izy fa zany midiran'ny olona dia ovonjena izy ka hiditra sy hivoaka sady azo hoanina ny mpangalatra tsy avo raha tsy angalatra sy amono ary andringa zaho avo mba hanana ny fiainana sady hananany fantatrao ve zany dia voafetranao ve ny fiainanao men'Andriamanitra anao tsy tapesipesenina izy any amin'ny fahafenona fahasoavana na ny fahasoavana ho ny ranomaina miboboka velona tsy horita mandrakizay zay nomeny dia izy tokoa zay ny teny hoe za mpiandro tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondrony zao natoko fahafolo mbiny fasifitra tamin'ny faraka amin'ny folo noho izany deo Jesosy tamin'ireo Josy zay taranak'Israely lazaiko aminareo marina dia marina tokoa tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra ny raiko Jesosy manome anareo ny tena mofo azo izy avy any an-danitra reny dia tandidin'ilay ho avy azavo zany fa ny mofon'Andriamanitra araka zany dia ilay ilehibe zany io midina avy any an-danitra ka mame fiainana ho amin'izao tontolo zao zay no mariny Andriamanitra mame antoka lehibe amin'izay no mariny antoka tokoa eto hoe mame fiainana izy satria izy no mpahary ka ny mpahary no miantoka zay no mariny dia mamelona azy amin'ny fofonainy amin'ny fiainana amin'ny toko omeny ho fiainana mandrakizay zany no antony mahatonga an Jesosy ananatra antsika amin'ny fitiavana mba tsy hanahy foana tokoa tsika amin'izao fiainana zao ka hanazy hoanitsika sy sotrotsika aonao izy aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo dia izay hosotronareo any amin'ny tenanareo dia izay hotafinareo aza lazaina hoe da mora lazay zany indrindra amin'ny andro ankehitriny izany tsy mino kely loatra amin'ny finoko zay ny marina mova misy zavatra zay tsy hain'Andriamanitra haina avokoa ny zavatra rehetra fa mandainga Andriamanitra sanatria zany mo ny aina avao Jesosy tsy mihoatra noho ny hanina ary ny tena noho ny fitafiana voninahitra io zay in'Andriamanitra atsika tsy njovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy izy na mijinja na mitaona ho any an-tsopitra ary mindrainareo zay any an-danitra mamerina azy mo tsy mihoatra lavitra nyreny va ianareo ary izy ao aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja azy na dia akio ray aza ho izy eo Matio toko fahenina io andiny fadimy ambopolo ka hatramin'ny fafito ambopolo arak'izay tsara vadika mazava amin'ny hoe manahy ny miahy
dia mikarakara zay tokony velomana izy. Toan'ny Paoly zay niany amin'ny velomana izy nomony asan'ny Paoly. Marina fa nytovifazany tsara izy nampianatra izy ny sisa fa nanao asa tanana dia ny nanamboatra lay. Ary nyteny izy amin'ny Tesaloniana faharoa andiny fahatelo andiny fahafolo hoe raha misy tsy mety miasa ho izy dia aoka tsy inana izy zay le hoe miasa zany. Andriamanitra atrany hoe miasa mandraka ankehitriny tsy mijanona miasa izy dia tsika ve dia tsy asa kosa. Zay mino any asa ataoko no ka dia miasa zany. Eny tompo. Hafa tanteraka kosa kaikin'izay ny hoe manahy amin'izay aveloma matahotra ny dikeny dia mitebiteby foana izy. Sa mitebiteby sy aya hitondra vahaolana amin'ny fiainatsika. Mino any ny vonjeny. Ka manahy satria tsy matokan'Andriamanitra zay mpiasa, zay nytineny tena dikany. Na manao an'Andriamanitra tsy afaka miamina izy. Ary tsy maintsy bebahana zany. Satria isika olon'Andriamanitra, isika zanak'Andriamanitra, naman'izay tsy mino. Tsy mba naman'izay tsy mino ka andeha ranofitsika. Ao na hoe ny teny soratra masina. Ny oloko marina ho izy dia ho velona finoana. Na ny marina amin'ny finoana ho velona izy. Ka ny tokony ho katsahintsika velona antsika voalohany indrindra dia ninona? Dia hoe ny fanjakan'Andriamanitra ho ny tompo. Dia ny sitrapon'Andriamanitra mba hanorena antsika ny fiainantsika manontolo eo aminy. Ka eo dia aza misalasala miantoraka amin'ny tomponao. Tsika mantsy rehefa zavatra ara-piaina ara-pivelomana amin'ny andavanandrom-piainantsika io dia zany koa ve dia hoentina mambafaka. Zay ny fanaontsika eo. Irainy indrindra ny tena izahan Jesosy toetra. Mova miankina amiko ianao ka manankina ny ampiainanao. Ao ny ten'Andriamanitra ankinao amin'ny Jehova ny lalanao ary matoko iazy fa ataony tanteraka. Rehefa tsy tanteraka efa misy fahavazana hoe ry tompo ovonjeo zahay. So fa tsy manesy Jesosy kely io tsy maniantso azy. Atanteraka ny teny Jesosy hoe tsy ny sitrapoko fa ny sitraponao. Zay ny mahavelona. Arak'izay teo ho velona vainao riavako. Ho velona vainao maro ho velona maro. Raha izany dia minoa zay lasai ny tenin'Andriamanitra. Ny veloma ny tenin'Andriamanitra fiainana mahery azo antoka marina masina fiainana mandrak'izay. Ao na hoe ny teny mpaindrena ataon'ny mpanoabolana amintsika fantatritsika io teny io. Anaka tandremo ny teniko izy. Antongolany ny sofinao iain'ny filazako aza vela ihany eo masinao izy fa raketo ao amponao fa aina ho an'ny zay mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra. Morbolona toko faefatra andiny faharoapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo zany. Izany ho antsy zay mbola ataon'ny tenin'Andriamanitra amintsika. Fa nataony fehizay. Raha ny amin'ny Isaia izy miteny hoe ianareo rehetra hoy izay mangetaeta mankanesa amin'ny rano. Ianareo zay tsy manambola avia mividy omana. Eny avia mividy divay sy ronono nefa tsy ambolana mikarena. Divay sy ronono mantsy dia ny hoe endriky ny fanasitrananareo, endriky ny ireo dia amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Nahoana ianareo ny mandany vola amin'izay tsy anina ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky. Miaino dia miaino aro izy. Ka handro zay tsara dia okiravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Atolany ny sofinareo ka mankanisa ty amiko. Miaino dia ho velombelona ny fanahinareo. Zay atoko fa dimapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Zao tsika mahazo masoandro miposaka mihiratra mahafinaritra. Ohatrino ny facture tsy misy. Ka rehefa mahazo an'io aza za tsy laza hoe tsy ilainy tony fa ilainy. Fa nisy mantsy tantara tahaka izao. Volom-pianatra zay mianatra amin'ny taranja grika dia nisy filozofa anankiray Diogène ny anarany. Dia hafahafa fiainan'izay izy io. Fa ny ataony dia voalohany indrindra tsy mba mitafy izy fa barika ny raisiny. Dia inona ataony fitafiny dia mba hafahafa ihany. Dia manderaky ny lalana izy fa tsy vitan'izay. Fa rehefa mandeha eny amin'ny lalana izy dia mitondra fanilo. Ka mitondra lakozia nefa andro atoandro zao. Hitanareo zay. Ka isika zao mime amin'izany. Nefa mandinikin'izany fa tsy ny lakozia fa le saiko kely le mieritreritra hoe miezaka anakatra hoe zao ny tokony ataoko riny mahavonjy ahy. Nefa masoandron'Andriamanitra efa midadasika be tahaka an'io. Zay ho amin'ny Jesosy. Esosy zay mamitaka ny foko. Zay tsy afaka ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa alanao io moa dia misy tsofoka malalaka tsara ny tenin'Andriamanitra ary afaka mamoa araka an'Andriamanitra. Fa raha hoe ny amin'ny fahavelomantsika dia zavatra fantatry ny tompo loatra io. Ary ny teny hoe mofo arak'izany. Io mahavelona. Ao amin'ny Baiboly izy dia hita amin'ny andininy soratra masina miisa 5:20 sy 200. Zay hoe mamofonaina ny tenin'Andriamanitra. Ny fiverenany amreo andininy 5:20 eo dia eo 20 sy 300. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra tsongatsika arak'izany.
am'izany hoe teny mofona iny zany mena teny fikasantsika ho tahina ny aronao sy ny li fanaovany mofonao Deutéronomie 20:5 fantatra ahoana fiain'i Jesosy ny amin'ny vahoaka mehoanina ny olona ho izy tsy misy afa-tsy mofo dia misy azan-drandro raisiny Jesosy ny mofo izy ary rehefa nisaotra izy dia nizarizary tamin'izay mipetraka hinanany azy ary ny azan-drano koa arak'izay nilaina dia fantatritsika fa tsy hoe voky fotsiny ny olona fa nisy reo ambiny romby fotsy bika zany rehetra zany ary indrindra ny tampony amin'ny toe fanomezan'ny mofo dia ny tenany zay nanaovany fanekena avelona asianao raha mbola nihinana ireo Jesosy ny mpianany dia nandray mofo Jesosy ka nome fa misaotra izy dia novakiny ka natolony azy zao ary nataony hoe raiso ity no tenako maro natoko faefatra amby folo ny farombropolo ary dia nandray mofo ndray izy ary rehefa misaotra dia novakiny ka natolony azy nataony hoe ity ny tenako zay omena ho anareo zao nataovinareo ho fahatsiarovana liko atoko farombropolo amby efasivy ambin'ny folo ina ny hevitry hoe zao nataonareo ho fahatsiarovana matrana moa dia tsindrina amin'iny hoe miaro larina atsika fanjakany lanitra any amin'irany Jesosy ary iverina ka atsika tsy diso zany satria zay ny fahatanterany le fanavotana fa le hoe zao nataovinareo ho fahatsiarovana dia ho fantatrareo efa tianareo ary mbola tianareo ka mameniako zany zao fotoana zay atrehantsika zao mezan Jesosy ny teniny ary miaraka amin'izany dia natao hoe asa sy fampahirezana vo avela ny eloko fanomezana famelany keloko fanravana ny hevitra amin'ny mba andraisantsika velony famonjen'Andriamanitra ho fiainana ka rehefa miteny amintsika amin'ny fameritratana no tompon'Andriamanitra hoe anaka matokivo avela ny eloko raiso ny fanahy masina dia le fofonainy masina zay meny Jesosy ny mpianan'ireo fanahy masina ho fanahy mahavelona feizitsika zao dinika ataotsika zao ina moa ny vavaka nampianarin'ny tompo atsika omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay atitoko fahenina ny mitaraka amin'ny folo zany dia nomen'Andriamanitra antsika tendra amin'ity andro ity zany ny hanina sahaza dia ny hanina tsara indrindra zany ainina feno indrindra ainina tanteraka indrindra dia Jesosy Kristy ilay mofon'Andriamanitra ho izy zany mofonaina zay manatona tsy mba honoana ary zay mino ahy tsy mangetahitana intsony mandiny fa 5:30 mijaona toko fa enina perikiopatsika zany dia hanao tokoa any isika iteny hoe tompo omeo anay mandrakariva izany mofo zany mahavelona ary rehefa zany satria ny fotsika mametaka atsika dia tandremo tokoa ny fonao mihoatra ny zavatra rehetra hoe ny ten'Andriamanitra mihoatra no zay rehetra tokony ho tandremana fa aveo amin'ny avin'ny aina no mbola toko fa efatra andiny fa 3:30 raha mitoetra ao anatin'ny fotsika ny tenin'Andriamanitra dia ho velominy ny tenin'Andriamanitra isika inona tokoa arakin'izany no tony misy antsika na mitoerana misy antsika dia zao aza mba ho isan'izay tsy mino fa minoa mba ho velona itsika mahatoky ny tenin'Andriamanitra tsy misy tsy ho tanteraka zay lazainy ny tenin'Andriamanitra na aloky ny vavan'Andriamanitra fa ho velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka afaka mamelona sy mampahery na dia nireraka indrindra azy ary amin'izany sambatra ianao zay mino fa hifaina zay zavatra lampilazain'ny tompo anao tamin'ity andro ty koa ho afaka hiteny anao tony amin'ny Maria ren'i Jesosy satria teny ataony tamin'ny famanginy any Elizabeta io ahoana i Maria ny foko mankalaza amin'ny tompo ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra mpamonjy azy mpamelona azy bavaka isika na dia maty ary zao rehetra zao fa tsy misy omby ny mama opahatra na dia tony tsy misy voniny azy ny oliva ary tsy mamohan'ny voaloboka na dia tsy misy fanantenana aza iza kosa hoy ny teny mpaminanynao fa izay dia mpaminany Abakoka mbola hanantena sy atoky an'Andriamanitra ankany amin'iza moa zay ry Jesosy ianao manana ny teny fiainana mandrakizay misaotranao miteny aminay miteny amin'ny fonay mba hanafaka anay tokoa mba amin'ny tsy fahamarinana rehetra dia ny tsy fahalalànanao sy ny famerananao foana omeo famelan-keloka feno zahay amin'ity andro ity ninninona antony ampisaraka taminao ray masina nahary anay mba hirezo ny fonay ino anao ry Jesosy zay mpampiavana amin'ny ray ary tonga ho anay hanangana anay tokoa avy amin'ny fahafatisana dia amelona anay ary mametoky hoe iza
mofon'Andriamanitra ho fiainana ho an'izao tontolo zao. Ho voninahitra ny rehetra hatramin'ny taloha ankehitriny avanao mandrakizay ao amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.